voalohany volana aprily 7 manatra ny araba toko lasa toko vavy ary dia falitafaraka aminao zahay manasanao ihany koa anaraka hatramin'ny farany fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra ma TV ny vaovao sosialy samihafa ho tanterina amintsika ny tontolon'ny fahasalamana ohatra ny makasika an'ireny aretina antsoina hoe hepatite B ireny ny fanomezana rama maim-poana ihany koa izay mbola tsy ampy eto Madagasikara ankoatran'izay ihany koa ny vaovao tany Mahajanga tany ny lafim-baovao makasika ny ivitoerana fitsarana fiarakodia izay anjakan'ny kolokolo teo aloha teo dia efa nisy ny sosokevitra niraisina ny vaovao tahaka izay no entina amintsika amin'ity takariva ity ny tany amin'ny tanànan'ny Mahajanga aloha izany no nokafana ny fampalalam-baovao taorina ny fampetona tamin'ny asany be ny tanàna tao Mahajanga dia nisy tamin'ireo mpombazy no tsy nakasitraka izay fanapahan-kevitra niraisina izay saika mbola korotana tao an-tanàna izy ireo ary nisy ny fepetra izay niraisin'ireo tompona andraikitra nentina nisy roana izany saika tanteraka androany ilay korotana ny in'ireo manam-pahefana ny Mahajanga momba ny fampiatona ny ben'ny tanàna Moktar satria vao maraina dia efa ny fampiantso ny mpomba ny ben'ny tanàna sy ireo izay manohitra azy soiany aloha fa tsy nisy ny fifandonana hoy ny vaovao hitantenany tena ray ihany koa ny mpanao gazety ny mpitandro ny filaminana vitsivitsy sy ny fiarahamonim-pirenena rehefa nitonga tamin'ny 10 maraina dia nanaiky saminy ala ka nandrava ny fivoriany avy ny rehetra ny mahavariana ao anatin'ny tiraraha ity dia nambara ny flankevitra kominaly fa tsy mazava ny fitantanana ny tanàna ny Mahajanga ka mila ato ny ben'ny tanàna ny banky iraisam-pirenena milaza fa ny tanàna ny Mahajanga nefa ny tsara tantiny indrindra eto Madagasikara midika izany fa noraisy ny ministerany an-tany ny fianakanana nataony ny flankevitra munisipaly iarahana malala fa mikatso ny fandoavana ny karaman'ny mpiasa rehefa tsy mety hiara-iasa amin'ny ben'ny tanàna ny flankevitra munisipaly miantona izany ankehitriny ny ben'ny tanàna avy amin'ny vondrana politika mapara indrindra amin'ireo fatotra izay lazaina fa stratégique amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay efa atomotra